Ravina malalo amin'ny tompo ampitombona amintsika manakivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ho avy. Amen. Sotranao zay ka eo noho ny amin'ny andro zoma, andro sabotsy 15 septambra 2020 koa aoka aminay indray ny fahafenoana fanano masina andraisanay ny teninao amin'ity andro an'ity dia androso faingana ny teninao ary anoton'ny fovatonay ka tonga fonofo amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo naovana izay mivavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro sabotsy 15 septambra 2020 dia filazantsara Jaona toko 7 andiny 20 ka hatramin'ny 20 mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vahoaka na maly hoe manana demonia ianao, iza mitady hamono anao? Jesosy namalaka nanao tamin'ny hoe asa railo ihany no nataoko ka gaga avokoa ianareo rehetra. Zao no nanomeza Mosesy anareo ny famorana, tsy noho izy avy tamin'ny Mosesy fa noho izy avy tamin'ny razana. Fa na dia amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany anareo. Raha amin'ny sabata aza no amoranareo olona mba tsy hahafoana ny lalàn'i Mosesy dia tiezitrampo va ianareo? Satria nisy olona anankiray nataoko sitrana avokoa ny tenany rehetra tamin'ny sabata. Aza mitsara ahaka miseho fa mba mitsara marina. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny Jesosy nanasitrana olona ray tamin'ny andro sabata. Vokatra zany dia lazain'ny olona fa manana ny demonia Jesosy, manana demonia ianao ka iza no mitady hamono anao. Jesosy namaly hoe izy dia mitondra fanasitranana ho an'ny olona tamin'ny andro sabata. Ny famorana koa nefa ataon'ny olona amin'ny andro sabata, izay manala ny faotan'ny olona sy tsy voageja amin'ny faotany. Ary ny olona izay voasitrana koa ahoana no tsy atao dia manala azy ao anatin'ny kejany aretina. Ka hoy Jesosy aza mitsara ahaka miseho fa mba mitsara marina. Eto dia lasa ny sabata indray ny olana fa tsy ny olona izay tokony ho vonjena amin'ny andro sabata satria marary sy mijaly voafatotry ny aretina. Jesosy nefa tonga hananan'ny olona fiainana sady hananan'ny olona be, tonga izy mba afaka sy afaka anao ahaka ny teny raha ny zanaka na afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Ka ahoana ny sakanana ny fiasan'Andriamanitra izay manavitra sy manabatabaka antsika amin'ny fanantsiana sy manafaka ny olona amin'ny keja izay mahazo azy. Amen. Sotranao zay raha eo fa tianao ny olona hanana fiainana. Le zanakao no lalana azony zany. Tianao ny olona azo fanasitrana. Ny zanakao raha teo no nitona ny aretinay any dia kapitaniny azy no nazonay fanasitrana. Ko aza vele salasala zay anatona an'ilay zanakao ary aza atao ho taonay zava-dehibe ny hita fa ilay zanakao mahay manadio sy mahay manafaka na dia tao milasa mbola manao zany koa ankehitriny sy amin'ny avy rehetra satria tsy miovy izy matsy anio ary manakizay dina fitiavanao koa maritra manakizay. Isitraka ny ary vavaka hoe rainay izay ny an-danitra mamasina ny naranao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra menay indray ny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka na melanay izay meloka taminay aiza mitondra nay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Mitanterahan'ny tompo amintsika ny zotodrano izay tononona amin'ny anaran'iray zanaka fanahy masina izao. Raisoan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Mifalia manakarivo amin'ny tompo izao indray mifalia. Oko fantatry ny olona rehetra amin'ny fandeferanareo efa mbiakaiky ny tompo aza malala inona voaka ny fivavahana sy fonina mba misaorana noentinareo manambara amin'ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay nianatra anareo tsy ady izany nanefa izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.